Arak'izany ary dia androany no nitanterahana teny amin'ny lapan'ny fitsarana Nostendry ny fitsarana ireo mpianatra izay nosamboriny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fifandonana izay nitranga teny amin'ny université n'Antananarivo teny ny talata sy ny alarobia lasa teo. Araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ary dia nafahana vonjomaika ireo mpianatra izay notanana tany am-ponjana tamora. Nahazo fahafahana vonjomaika ireo mpianatra miisa 8 izay niditra am-ponja vonjomaika atao aorian'ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny université n'Antananarivo ny herinandro lasa teo. Tsy nisy ny didy izay navoaka ny fitsarana tamin'ity vao amoaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana raha ny zava-nisy androany teny Anosy dia feno ny efitrano fahenina nanaterahana ny fitsarana ireo mpianatra 8 mirahalahy, mpianatra, olon-tsotra ary mpitarika sindika maromaro no tazana teny an-toerana. Fa niratsirana mpitandro ny filaminana fa ny manafananan'olona ary fanaovana herisetra no eloka anenjehana ireto mpianatra ireto. Ny alohan'ny fitsarana dia nilaza tamin'ny mpanao gazety ny mpisolo vava ireo mpianatra ny maître Willy Razafinjatovo fa tsy meloka ireo mpianatra 8 mirahalahy arovany. Tsy meloko ireo olona ireo satria dis provocation na tonga zao zavatra aseho zao fa tsy hoe avy aminy le zavatra ka noho zay provocation zay misy ny excuse de provocation mety tsy applicable amia fa hoentinay satria dans une société dans le firenena anankiray hoe firenena mandroso dia tsy maintsy misy les milieux social misy le olona tsy hoe inona zavatra hoe iarahamonina. Taorian'ny fiona tamin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina io atoandro io dia tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana Nosenko ireo solotena ny mpianatra avy eo amin'ny université. Tany mantsy dia hoe tsy maintsy mivoaka androany io zany dia rahanay aty moa zany izay marina dia sa tsy marina dia raha vonao interview indrondray zay raha ohatra hoe tsy mivoaka tampoka na sanatria na hoe mivoaka tanteraka ve le fifampitesana sa tsy tanteraka le izy dia dia mitondra mpianatra zay miakatra eny ambotsy roatra satria zay androany solotena fotsiny nanao sy tinina niakatra teny tonga dia niraisiny SCT moa zay sy ny DCP misy mamolatovy dia zareo moa nametraka hoe tsisy mpianatra migadra ntsony manomboka eny dia homarinay zay androany hoe izy nitasina anteny sy izy tsy nitasina anteny dia resaka bourse 24 heures va zay zany ny information azo atao fa ny zavatra sy marina palelo anay fotsiny dia hoe efa nanome baiko ny mpiasa teny tamin'ny larobia tamin'le conseil des ministres dia hoe régleo io bourse io nefa magaga tokony andraikitra mahakasika ny sy zavatra zay rehetrarehetra zany tsisy réaction nataony zany fa hoe zay dia anisan'le asan'ny akaranay teny dia zay nanisany nandraisan'ny tao amin'ny fedediny tetezamita andraikitra leo raisiny zareo an-tanana le zany mba manale izy ainge soranany zareo moa zay présidence izy ny responsable voalohany zavatra rehetrarehetra misy eto lainga ao ny baiko amidina any amin'ny mpiara-miasa aminazy zany. Milaza ireo mpianatra fa andrasan'izy ireo ny fanatanterahana ny fampanantenana nataony teo anivon'ny fiadidiana tetezamita amin'ny anefanany vatom-pianaran'izy ireo izay voalaza ho tanterahana amin'ny dian'andro ity. Andrasan'ny mpianatra ihany koa ny didy avoakan'ny fitsarana ny alatsinainy ho avy izao ary miankina amin'ireo ny ho toy ny hetsika manaraka.